atolotry ny orange tantara zapare miainga tamin'ny tantara tenana izy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Eo andalam-panomanana ny retiretinao ve ianao? Azo atao tsara ny miaina milamina nefa manararaotra ny teknôlôjika manao izay mba azo atao amin'ny alalan'ireo vahaolana tolotry ny orange. Eno hoe ange ny tantaran-drafidy e? Manahoana ianao Rasamy? Rafidy ho atao amin'ny dentiste anganao zany? Ie, akaran-devo atao amin'ny dokotera ajato e. Mahazo ianao raha zany fa vao teo anao avy taoko. Ary vao maika metanora nge nareo zany Rasamy e. Za Tsy efa ho 3 taona moa zao no nandehananao misotro ronono. sady tokoa fa ohatrany tsy hitahitsy izay 3 taona izay misaotra anao nampatsy Ianao kosa angamba miadana fa tsy toy ny misotro ronono sasanyko. fa ahoana ny lazanao an'izany? Ka tsy tasotra ety ivelany hoe sahirana ianaoko. Fa angamo rehefa hoe misotro ronono dia tsy maintsy sahirana foana Rafidy tsy tokony hiadana aza ve? Satria navita ny adidy sy ny andraikitra ka miala sasatra amin'izay. Ka namana sasany hitako ange no ampitaiko aminao misy ry zalahy lasa mikorosofahana mihitsy ny fiainany kanefa mba nanao izay mety sady nanangona ihany tamin'ny fotoana amin'ny fahatanorana. Raha mahay mandamina fiainana izy dia tsy sahirana. Ohatrany tsy misy rotorotona intsony mantsy fefa tsy mandeha maraina any am-birao intsony. Ene izay aloha dia marina e. Kanefa hono efa nentim-pahazarana dia tafafo maraina ihany na tsy misy antony tokony foazana maraina zay nge. Tsy ratsy ny fo maraina fa manana fotoana malalaka be ianao avy eo. Hafa mihitsy ny miasa sy ny tsy miasa tsony Rafidy mba atao izay mahafinaritra sy tsy manahirana fa efa azo amoron-tevany. Miandry fandraisana vola ihany koa zany sisa. Angamo Rafidy te fa ho retirety ny liana be amin'izany e. Tena mikasa ny anao retraite anticipée Rasamy. Ohatran'izany ihany ange no nataony rehetra talohanao tao amin'ny banky tao e. Betsaka ny hevitra mibosesika eo anaty lohako ao sy ny tepitepy hiatrika ny fisotrondrononiko. Mahaiza fotsiny mandamina fiainana Rafidy tsy fahasahiranana foana akory no ambadiky ny fisotrondronono fa azo amiraina koa ny fidirana amin'izany teny izao. Matoa ianao Rasamy tafa ohatr' izao dia nahintatana tsara ny fisotrondronononao ianao zany. Tany amin'ny banky aza navita nandamina ny orinasantsika ka mainka fa ny fiainako manokana ve dia tsy ho haiko e. Zay nge le tiako ianarana teny izao Rasamy. Na tsy mandeha any amin'ny banky intsony aza dia mbola tiako ohatran'ireny hoe miasa ireny foana ihany. Efa andro ny fivoarana izao Rafidy efa mivoatra ny teknôlôjia sady efa nisehatra tamin'izany raha teo ianao tao amin'ny banky ka inona ny olana? Raha misy azoko atao ve moa? Tsy zarako aza manao asa en ligne. Zay ny mba fanindriko e. Samy manana ny safidiny io. Ny zanako izao nampirisika nanao asa en ligne mba nalako andro sady azoko vola. So fianatra kosa zany mila miana matetika isika mba ahafahana miresadresaka zavatra mahasoa Rasamy. Betsaka ny zavatra tiako ianarana aminao. Mila fotoana malalaka ny firesahana zany tsika mantsy mety samy manana ny zavatra tiany atao fa tsy voatery miaraka miketrika zavatra mitovy satria samy manavanana azy. Ndao ifanao fotoana na zany aza fa ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy mba mifanory koa fa sambatra izay mifanampy sa tsy mety aminao? Aiza nefa ny toerana tsy manavianao loatra. Le bazary akaikinareo io moa mivofoana. Aleo any fa mba afaka mikomandy zavatra sotroina koa amin'izay fa tsy atsika. Mety zany e. Aleo raisiko ihany ny numero anao na zany azy tsy olan'izany sady efa larana vaovaon'ny orange ty ampiasaiko ty fa tsy mampiasa ny larako taloha tsony eo fa mifampiantso eo zany raha zany. Fidy reto le volandoavanao fakturany jirama. Mbola misy zavatra ataoko fa sandy ty ve tsy mahazo resaka mihitsy tsy afaka mandoa vidiny jiro zany Ianao zao no manana fotoana malalaka matoa mba maneraka anao andoan'io e. Sady iondrika lava amin'io telefonina sy ordinatera foana koa.
misy zavatra tadiaviko matoa eo foana maray tsy ariva. Ianao azy zao mba saika iangaviako iregle ny volany orange ihany koa amin'io box io fa mila mega internet misimisy a. Ovaina moa lay ofra ho ianao? Ie, tsy ampiampiasaiko tsony mega amin'io. Ianao ve zany connecta maraina atoandro ariva dia anitatrinona koa ny efarany ifanao fotoana misipakely tsokosoko any velany any? Atovy fotsiny zay lazaiko anao fa lehilahy lehibe fa misotro ronono zany ve tsy hay izay tokony atao e? Everinao isarigaiko toy ny ankizy vao miala sakana nga? Hoentiko miasa zany ny fiara raha izany. Fa ny fiara koa mila etsona mekanisien fa misy tsy mety. Dia andeha inona zany ho any amin'ny jirama? Mandehana tongotra manatanjatena rery fidy a. Ianao nge mila an'izany fa tsy fiara foana isak'izay mihetsika e. Izany aza. Dia ahoana koa zao ny sakafoko? Mivarinao efa masakao. Ny laoka ny mila fanaina amin'ny gazy fa mandry ny rony. So mba tokony akapanampy amin'izay sika ry sandy a. To tsy hoarako daholo zany zavatra mpanaovinao azy zany ka. Fa inona amin'izany ny sarotra nefa e? To totofanao raharahako. Nga rehefa hoe retraite dia lasa mpanao laksisy mikarakara tokantrano ary mpanao commission ny madame patronne. Andraso ange fa tsy maintsy asainao mamafa sy manadio trano sy tokotany koa zao hoe ie, tia eto. Samy asa sika ireny tsy nisy ny ilana akapanampy izany fa vitantsika mivady rery ny raharaha rehetra tato. Zao ianao mba efa mijanona ato trano dia mamana lokavy ve dia tsy ho vitanao? Ka tsy natao amin'izany ary sandy a. Ka hiandrim-panampy izany ianao dia anao inona fotsiny ato? Fampedana tena ny retrety araky ny torohevitra samy fa tsy fanaovana corvée. Sady efa nilazaiko anao fa hiasa hitady vola fa tsy hipetrapetra-potsiny amin'izao ato akory. Dia iza no andray anao hiasa? Ndry, anao asany linonako. Efa mipetrapetraka daholo ny momba an'izany matoa maniraka anao any amin'ny orange anovany ofrako. Izany aza dia tsy mahavita mamana loaka tokoa ve? Sa mihinana any amin'ny hotely toy ny mahazatra anao ihany no atao? Aza maivanina ry sandy ny asa ataoko a. Asa toy ny asa rehetra ihany miasa en ligne. Za raha za afaka manararoatra amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia fa tsy andro fahafatesana eto fotsiny. Aza miteniteny foana rery fidy a. Hita avy izany ny marina e. Ny olona rehetra no efa afaka misitraka ny tontolo digital sady efa mafy an'izany koa ka manararoatra aloha. Rehefa miasa dia miditra ny vola. Mba misy ananganana zavatra na dia retrety aza. Fa mikasa mbola nanganinina nefa ianao e. Any ambanivohitra ny trano sy ny fiompiana fa miandry ianao fotsiny analanao andro. Sa ajanona indray ilay fiompiana trondro ny kasainao atao? Mbola zavatra hafa mihitsy izany fa asa en ligne ihany aloha izao no mahamaika ahy. Rehefa milamina io ka haiko mandamina tsara ny programako dia izay aho vao miditra amin'izany any ambanivohitra izany. Zay tianao ihany moa io koa. Ny zanantsika efa nilaza fa tsy hiditra amin'ny fiainantsika fa izay mahamety antsika no atao. Rehefa ho any amin'ny orange ihany ianao dia anontany hoany ny fomba fandoavana faktura ny jirama fa sahirana raha andeha andany fotoana ilahatra ny foana ka. Toa ohatra mety tokoa izany a. Mba tsy dia misahirana isika amin'izay. Ie, dia afaka manontany izay tolotra na servisy azo ampiasaina koa isoroana ny fandehanana lavitra. Efa te hiadana be mivadika izany a. Tsy izany ve ny tadiaviny. Satrika manindry bokotra fotsiny dia vita ny asako. Mba te hiadana tondra samy ary sandy a. Mitsiriritra azy a. Ny anao kosa indray efa akamonaka. Ka mana loaka ihany ianao sa ho aizy? Leo rehefa ho hitako hoe vitan-drasamy ve tsy ho vitako? Dia manahoana ny fiainanareo tato ry papa hatr'izay nijanonana tsy niasa izay a? Tsy dia misy rotorotoana lesy riery fa milamindamina tsara hatramin'izao a. Ny veriko fa tsisy andalo mihitsy lisany. Somary sahirana ihany aloha izay fa mba afaka nandalo kely dia mitsidika e. Fa inona izao no analan'ny papa andro ato? So ihany lesy lafa nandalo a. Fa hoana? Manao asa en ligne lesy aho amin'izao a. Tsy ratsy kosa aloha izany fa bravo papa. Izy aloha tsy ratsy lesy. Saingy tsy moramora araky ny everako azy le asa fa sahirana mihitsy ahato. Fa inona nefa no azoko hanampiana ny papa? Manao saisie en ligne le asa ataoko ato dia tsy mahahenjika mihitsy aho. Anga misy kota enjehana isan'andro le izy? Ie.
voaenjiko lesy dia lasa manao asa soa fotsiny ny crédit fotsiny lany fa ny vola tsy miditra akory. Ny zavatra rehetra kosa aloha misy fitombohany daholo ry papa. Mandeha moramora eny aloha fa rehefa mihazatra dia misosa amin'izay. Tena mbola votsara ny marina dia lasa miata-piasa loatra. Tsy haiko na le taona efa melehibe ny mahatonga an'izany, kanefa tsy fahafiry ny asako talonga izany. Mila manam-paharetany papa, satria zavatra tsy mahazatra amin'ny papa zany manao saisie izany. Manao compte ny manavanana amin'ny papa tao amin'ny banky. Sorena letsy fa mbola tsongolohana koa le asako hoe be diso, na diso tsipelilo io na diso frapy, kanefa efa mitandrina be manao an'le asako. Zay le lazaiko hoe mila fahazarana. Raha vao tsy mifatoka tsara amin'le asa koa papa dia lasa diso, satria lasa ny ankafa ny rantsana mitendra an'le klavie indraindray. So ihany le tsy rehery fa efa asa tenako ty fa tsy asa amin'ny banky tsony. Ngamby efa voaroaka ohatr'izay raha mbola tany amin'ny banky nanao ohatr'izao. Rehefa tea nalazy amin'ity asa en ligne ity papa dia tokony tsy rotoroto be fa misy teknika daholo ny zavatra rehetra. Efa niezaka nampiana-tena aloha, fa atao sarotra be le te hitovy vitesy amin'ny rasamy lesy. Dry, iza koa ty rasamy? Mpiara-miasa taminay tamin'ny banky taloha. Manana fiainana milamina izy ihany na efa misotro ronono toako aza. Tiako alaina tahaka ny fiainany, izy ny nanoro any io asa io. Ka maninony papa raha ny amin'ny ihany ny makasopapa rehefa misy olana ohatran'izao? Izy ve ho sarotiny amin'izany? Lasa ny ala sasatra any amin'ny zanany izy amin'izao e. Tsy haiko nareo viana vao hiverona, dia hiandry azy ve afa tsy mba hitady vaholana kosa. Ajanao ny ihany rehefa tsy zaka ny lohanao ry papa, io ve no atao anahirana. Zavatra fa atao miopotrondro aloha. Tsy ajanony izany io ka. Tsy maintsy nandalo fahasahiranana toy izany koa zao rasamy. Dia mba inona ireny nataony? Mba mila ho takatry ny saina ihany koa izay takatry ny saina. Manaovy exercice betsaka ry papa dia ho zatra moramora eo ihany. Inona koa ny olonareo ato ankoatran'izay? Tsy dia misy ka. Efa miezaka mampiasa service Orange izay sy reninareo tandaminana fiainana. Mampiasa application Orange Money zao zay. Efa mandoa jirama amin'ny Orange Money, mividy crédit amin'ny Orange sy ny sisa. Papa moa zany zao mampiasa puce Orange. Dia aiza le numéro taloha? Efa numéro vaovao no tena miasa fa retirety koa le taloha e. Tapa-kevitra fa iaina fiainana vaovao mihitsy dia najanoko iny. Tsy maninona izany e. Sady mba mampiadana amin'ny mampiasa service Orange fa hifoana koa moa ny ahadry izay. Anokatra Skype angamba iresahako mivantana amin'ny rasamy fa aleoko tokoa manontany azy izay tokony atao izy. Mety izany ry papa. Efa piko papa raha sahirana. Tsy sahirana izany ka. Miaraka amin'ny Orange tsy sahirana izany. Ka inona zao ny azo hohaninao ry papa? Tsy efa tokony hanao goûter amin'izay ve tsika izao? No heveriko misy vahiny ato sa iza koa le niresaka taminao teo? Avy niresaka tamin'ny rasamy tamin'ny Skype teo dia najanona aloha fa makakely izy. Mbola afaka miresaka ihany izay raha rio fa mbola tsy afa-po tamin'ny resaka teo. Ay, tapa-kevitra ny antso an-drasamy ihany. Tsy maintsy ny antso an-drasamy fa izy ihany no azoko antoka noro any vaholana momba n'io asa io e. Ny anao moa fa hevitra raiky tapisaka ka sarotra hodiny ianao. Sady tsy nanenenako raha teo ny nanjifa io box sans engagement io tao amin'ny Orange fa nahafahana miconnecta tsara. Fa inona nefa ny tena hifikiranao amin'io asa io ry fidy a? Anga tsy misy asa hafa ny ligne azonao atao fa dia tsy maintsy io mihitsy. Io no tiako sady efa nandaniako andro. Tsy hamelako raha tsy haiko asa io azonao izany. Zay le kirinantitra. Lasa sahirana koa mahitanao sahirana. Ianao tsy mba azatory fa bekizitina loatra. Efa nanana ny tanjoko hatrany am-boalohany aho. Nandany fotoana nanao fanazarana ka tsy hanajanona an'io mihitsy na inona lazainao. Farany ianao arary raha ohatran'izao foana.
Zah ihany no sahirana eto matoa amin'ny teny a. Tsy ho tonga amin'izany kosa ka rehefa manao zavatra ray a dia tsy mila manao kivy izany, tsy mila miovaova hevitra ihany koa fa vita ny hafa ve tsy mba ho vitako e. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ry sandy a. Na izany aza alefa lavitra ny saina sao dia ho faty antoka ny efa rany ka ho disy fanantenana eto ianao. Tsy mitovy ny heritsaina amin'ny baiko atsika. Ny ahy efa sainy ny antitra be angambany. Olona voaretirety re ianao fa aza mihevy tena toy izany e. Le asan'ny linya angeny manahirana eto fa tsy inona tsy akory e. Misy fafinaretana ihany angeny manao azy e. Fa le za tsy maharaka nisa enjehana aminy no olako. Dia efa natoron-dra samy ve anefa? Mbola tsy tamin'izany aloha ny resaka ito fa mbola mitantara ny fanalany andro. Ie moa izany isiko. Tsy ny tena zava-dehibe ny fampiresahanareo fa izay zavatra tsy dia misy dikany loatra any. Anga dia tsy maintsy izay tianareo foana no atao ry sandy a. Tsy mba nahala andro mihitsy ve izany fa dia ho matotra be foana. Tsy aina mihitsy izany. Azafady re raha izany matezitra anao e. Everinao fa izany retirety izany mantsy tsy mahazo tsy mahazo mikorana miaraka amin'ny namana intsony fa manao ny asa ato an-trano rehetra dia izay. Aza tezitezitra moa e. Hita avy izany ka. Tsy tianao hiaina milamina amin'ny fisotrondrononoko mihitsy angamba. Aizaho koa. Mbola andalo amin'izany koa nge ahy. Dia aza be fanakianana aloha rehefa mba mandalo amin'ny anjarako a. Mety hanao toy ny ataoko ihany koa ianao. Isika ny sakafo fa tsy niatsiana nge ahy e. Efa programantsika kosa ny sakafo any amin'ny hotely rehefa toy izao hoe miomany ianao dia lasitsika. No heveriko hoe novainao koa azako. Ny hotely azo hovaina mba hanandramana ny sakafo tsara fa ny asako tsy hovaina izany. Eny rehefa eny izay e. Mikiraro fotsiny ahy dia lasitsika. Nanao ahoana tokoa aloha ny vakansy raha samy. Tena nahafinaritra raha fidy a. Ataovy sofianatra le mitsidika ny ankizy any amorontsiraka fa mba tena niova tontolo tokoa moa izany. Mbola ho avy any amin'ny vavy tokako any a ka vakansa ihany koa fa tsy taitra ianao. Ka misy anaovana avanture ohatr'izany ny andro fa dia taiza zafikely angamba e. Ny zanako lahy moa miasa amin'ny kompania mpanjony dia mba nanaraka azy tamin'ny sambony aho fa tsy misy ohatr'izany raha fety a. Eny ambony ranomasina ve moa tsy afinaritra e. Mba tsy natelo ny trondro teny ary ianao. Nanjony natao dia nanome tanana andry zalam-piasa e. Fa afinaretana tanteraka le asa rangaty a. Na za tsy tia manjono aza lasa tia ho azy dia mba rafitra napiditra boty sy ragla ihany koa. Ka impiry ianao an'izany koa ianao midito anefa mandrosa e. Raha tsy nahay nanararoatra an'izany dia vomafy. Izay indrindra mantsy. Tsy hay raha ho tafaverina any amin'ny taona vaovaona tsy. Mbola tiako hiverenana aloha iny e. Aleo mba anjaranay indray kosa dia ianao indray ny tantarana ka. Sa tsy izany? Sofianatra ireny e. Tsapako mihitsy hoe niala sasatra ary nanadiny ny rotorotom-piainana rehetra. Rehefa any ampovoan'ny ranomasina iny ka miakatra ny ingam-panaranga aty e. Ny ahy mbola tsy mieritreritra ranomasina aloha izao. Fa nanaona tokoa aloha le asa raha fidy e. Ny lamina ihany sa najanona. Way, tena misaotra fa efa milamina ny amin'iny e. Marina ny teninao hoe mitaky fifatohan-tsaina ny fanaovana azy miampy faharetana. Dia izay no narahako. Izay no ilaina raha te ho tafita amin'izay atao e. Marina fa efa kely ny herinao rehefa milehibe ohatr'izao. Fa arakaraka ny fikirizanao ihany io. Za ihany navany olako raha ny marina e. Voaraiko tsara ireny famporisihana ireny fa misaotra. Vitany hafa ve tsy ho vitanao ihany koa e. Ka efa miditra izany ny voly izao. Efa azo lazaina aza fa mahafapo mihitsy a. Elaela ihany le fotoana nanaovana andrana fa avy eo ohatra ny tsy tsarony ireny fotoan-tsarotra ireny. Samy nandalo tamin'izany ihany e. Izao mba mitsahatra kely aloha dia mifanao fotoana amin'ny namana indray mirivorevy. Le revo ny somarina iena fa mba fidifidiana ihany le iarahana mba ialana amin'ny fanakianany ao an-trano hoe lehibe vao misary adala. Ohatray? Efa andro kely sisy io ve tsy olaniana amin'ny mahafinaritra e? Ny olona mihevitra fa mety mbola andry tatatra tsika. Efa afatrafatra ny azo hoe irevitsika. Ny vehivavy anga tsy izany foana e. Tsy maintsy efa niantso izy izay fa jereo nge ny telefoniny lahy e.
tonga tena janoko ka ay nataoko hitany mihitsy fa tsy iny foana no andrebirebena ny saiko ody isako izay mahatsiaro io ny tsako fa raha fidy izany mihafahafa tsara le blosety ato a atao miadana io amin'le rano itelemana azy ka izay ny tsy etsona namana betsaka fa ny etsika fiarahana milamina dia ahoana koa aloha no nahafahanao niatrika mora ny retiretinao raha vidy a tena misaotra ny orange madagasikara ihany aloha raha samy fa afaka narararoatra ireo servisy samihafa tao aminy a nanamorako ny fisotrondrononoko a marina mihitsy izany ny wifibera zao no mahatonga antsika connecté lava teo ye nanampibetsaka mihitsy iny indrindra fa ny fifandraisako taminao izay le hoe teknôlôjia mivoatrako ny anay zao tsy navelan'ny sandy nyvonoana ny wifibera zao zany andeha aty zao fa hijereny film hono mba samy afaka manararoatra ny tombontso daholo zany dia tsy misy mimenimenina mba mora atao daholo na amin'ny fanalavitra aza ny servisy sasany manome vaholana ao antsika mpisotronao ny tokoa ny orange hiverina anao le asa nataoko taloha zao dia anangona vola fa mbola te hiverina anao vakansy ary raha miaraka mankany moa ahoana